Fanamiarabanareo rehetrarehetra tonga somatsara eto amin'ny chaîne. Fanamiarabanareo ihany koa tonga somatsara amin'ny efa faraparan'ny andro 5 days holiday amin'ity herinandro ity. Androany dia vidéo hafakely natolotra anareo satria fiaraha-miasa izy ity fa fiaraha-miasa miaraka amina mpanakanto malagasy anankiray. Tany am-pianarana izay no nifankafantatra dia ny ao natao amin'ny Facebook dia izao miara-miasa izao. Hitoko baritafika no hiara-iasa amiko amin'ity vidéo ity androany. Misy tononkalo izay nosoratany lohateny hoe haingoko. Dia hovakeko miaraka mozika zany ny tononkalo izay nosoratany toky. Izay zany no hoeninareo amin'ny background zany any ambadimbadika any. Dia mazava ho azy ny vidéo antsika androany dia hiara-hiomana indray isika, hiara-hiomana amin'ny fety zany mazava ho azy. Dia ho hitanareo ny taotareha sy ny taovolo androany. Dahoary. Haingoko nosoratany toky baritafika. Toko akaiky indray ny fety, mikarakara izay mba mety, mikolokolo izato endrika, ho tovovavy tena mendrika. Ny pomety aloha ahositra, hanaingona ity takolaka, ary indray tsara fa tsy rototra, hanova endrika ity hoditra. Manaraka eo indray ny molotra, ny lokomena no mba namany. Tsy avela ho maina sa ho rotika, ampiana tosika ny hatsarany.
ny volomaso sy ny tariny tsipy mainty sy safoana. Haingo maso raha ny anjarany hamirapiratra eny foana. Ary indrindra koa ny volo raha vehivavy no resahina mikarakara an'io daholo amin'ny endrika matihanina. Ao ny tsorina ahintsy, malamalama sy mangirana. Na holoholo sy ireo ngita, be indray ny tsiriritra. Haingoko ity, haingoko izao, koloy ny endrika ky, ho vehivavy soa ianao. Toky Baritafika.
dia misaotra betsaka anareo nijeren'izay vidéo izay hatramin'ny farany raha ohatra ka tianareo ilay izy dia aza dino manome j'aime na pouce en l'air aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy ana be dia be raha ataonao mahay mampoana ilay izy dia eto ny vidéo manaraka